Zay ny amin'iny fa vaovao hafa tanteraka kosa indraitra teaky ny polisy ireo praitsykombakomba ao anatin'ny resaka fakana-kery ny teratany Karana. Atolotra ny fampanohavana moa ireo telo lahy izay efa voasambotry ny polisy ary mbola misy ny efatra izay ati-domokotrika izany raharaha izany. Mbola karoina amin'izao fotoana izao. Trateako ny polisy ireo telo lahy nandray anjara tamin'ny fakana-kery ny mpandraharaha Karana farany teo. Teknika avo lenta toy ny fitsiriana ireo fifandraisana tarobina tratrarana ireo volo roa ireo ary mbola tratra teny ampelantanan'izy ireo ny volo izay anjara tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny tetika fakana-keriny. Voasambotra teny Alasora i Jehovani ary Jehovani io raha fantatsika tsara 120 taona no nitondra an'ilay tomobile teo amin'ny Saint-Michel izy ny chauffeur dia le olona nama no nakakeriny any le rangahy izay nanao fotinina dia tao aoriana amin'ny fakana-keriny an'iny dia nentina tao anaty tomobile dia rehefa vita iny dia i Jehovani ny chauffeur dia nentina le olona dia napetraka tamin'ny trano anankiray izay fantatra hoe tena malaza Tanjombato amina vila anankiray. Dia io vila io efa nofaina meloa efa trany amin'ny 3 millions d'ariary anoany vola ofan'le vila izay nofana meloa nametrana an'le olona. Dia rehefa vita zany io dia voasambotra moa Jehovani teny Alasora tokony tandraiky 120 sasany. Dia ity Jehovani ity dia mazava fa tsy vahiny aminay intsony satria efa voaroiroy tamin'ny fakana-keriny ihany koa. Tamin'ny taona 2012 Jehovani io efa nisy fakana-keriny teo Isoraka, nisy fakana-keriny ihany koa tena Morarano ary anisan'ny nandray anjara tamin'io Jehovani. Ny fantaniana mipetraka zany amin'izao nahoany Jehovani no voasambotra indray amin'ny fakana-keriny. Fa mifanindran-dalana amin'izay hetsika nataon'ny polisy pirenena teto Antananarivo izay koa ny fanenjehana ireo mpaka-keriny tamin'ny Tomasina. Telo lahy ihany koa ny trateako ny polisy tamin'izany hetsika ny brigade criminelle izany. Le action zany parallèle tamin'le zavatra nitranga taty Antananarivo reny no anaovana ihany koa ny fakaroana tany Tomasina. Zavatra misy dia zao tamin'le 19 juin 2015 farany teo dia nisy mpandraharaha teratany malagasy fametesy sinoa nalain'ny olona ankeriny andro amin'ny 9 ariva. Olona efatra ka hatramin'ny 5 lahy eo izay mirogo basy Kalaknikov no naka azy tamin'izay. Ny ampitson'io ihany dia efa nisy fikaroana izay natao ary ny ampitson'io ihany koa dia efa nisy fangatana rançon nataon'ireo mpaka-kerindreo. Dia ny amin'ny fianakaviana tsy mitory izy tsy manantsy fa manao négociation manokana any amin'izay andehanany ihany ary efa nisy rançon zany indroa na rehefa an'ireo olona ireo saingy tsy votsitra ihany le olona dia tonga indray zany hoe hitaky rançon fahatelo indray zany zareo dia ny amin'ny ankety moa zany efa mandeha ihany dia izay zany no nahafahana namotsitra n'ilay olona izay nalaina zareo ankeriny zany tsy mahaty fo amin'ny manainy izy ary efa eo ampelantanan'ny fianakaviany ny fikarakarana rehetrarehetra momba azy amin'izao tsika nytelo. Mbola karoana ireo efatra hafa heverina ho ati-domokotrika ny raharakidinam-pinina nitrandrana teto Antananarivo farany teo. Raha ny fanazavana voaray dia misy manamboninaitra ahina ao ambadiky tsiraraha ity. Anisan'ny olana matetika nefa ny fahatahoran'ny fianakavian'ireo olona laina-keriny. Noho izany dia nanao antsoava amin'ny tokony fanomezan-tanana amingorona ny raharakidinam-pinina amin'ny polisy pirenena.